Ivavaka isika isaotra an'Andriamanitra ny amin'ny alalan'ireto fanatitra izay natolotsika ireto. Jehovah'Andriamanitra raha eo, misaotra anao izay noho ny fitiavana sy ny fanambindana ary ny fitahiana izay nomenao anay, ka mbola nahafahanay natanteraka ny baikonao manao hoe aoka tsy misy iseho foana natreko tsy mitondra fanatitra ny olona. Voaka ny olona samy mitondra arak'izay zakany avy, araky ny fanambindana izay nomen'Andriamanitra azy. Ka dia entinareo ny fanatitra sy ny fafolon-karena ho ianao Jehovah tompony maro. Fa voako io varavaran'ny lanitra io ka androtsaka fitahiana fihenam-biampy ho anareo. Ary dia asiko teny mafy ny valala tsy hanimba ny vokatrareo ka dia avanim-bony voalobokareo. Ho ianao Jehovah tompony maro. Raiso ary zany mba ho antra-kasitrana amin'ny seza fiandriananao. Ka dia avanim-bo tokoa ne ny asa tananay, ny fambolenay, ny varotra ataonay, ny asa mandrarahanay, ny fivelomanay. Ka dia ho asianao teny mafy tokoa ny valala satana izany izay mibahana sy manakana ny fitahiana tsy ho avy amin'ny tokantrano tsiraray avy, fa dia isokatra ny varavaran'ny lanitra ka hitondra fitahiana fihenam-biampy amin'ny fiangonanao tsiraray avy. Tahinao ny voakanao izay tsy mba nanaka tolotra, satria inona moa Jehovah no atolotra eo anao raha tsy nandray taminao tokoa izahay. Ko dia mba ho ambininao amin'ity volana vaovao ity indray izay tsy mba nandray ka omenao fitahiana fihenam-biampy koa ka dia hitondra an'izany amin'ny mpiafaliana indray. Dia mitenena ary Jehovah ao amin'ny mpanomponao amin'ny alalan'ny vaky tenin'ny perikôpa tao fa mihaino izahay na dia tsy mendrika aza. Ny anaran'i Jesosy Kristy no hanona isan-katana izany vavaka izany. Ho azy ny tera sy voninahitra mandrakizay. Halleluja. Amen. Dia manasantsika ary mba hamonjy toerana. Voalohany indrindra dia mahafaly any miaraba antsika vahoaka an'Andriamanitra rehetra amin'ity andro androany fa efatra ny volana novambra ty. Andro lehibe androany satria dia andro fitokanana ny fiangonana eto Ampanenjanana. Ko dia miaraba antsika vahoaka an'Andriamanitra rehetra, indrindra fa ny fiangonana eto Ampanenjanana na vita soamatsara izany fiangonana izany, satria fantatra fa dia ady sy tolona tokoa no nataonareo, azakazaka lavitrezaka ny nataonareo vao navita izany fiangonana zany. Ko dia miaraba manokana ny fiangonana eto Ampanenjanana régional ny Fianaratsoa izay nahavita izany fiangonana hotokanantsika rehefa avy eo izany. Ko dia ho marika izay fifalitsika sy fampiarabantsika zay dia hitehaka mafitsika ho an'Andriamanitra mba ho fankarezana ny fiangonana eto Ampanenjanana. Manaraka izany dia miaraba atsika vahoaka an'Andriamanitra rehetra sy ireo vahiny rehetra zay nasaina tonga eto. Misy eto ny pastora mpitondra fivavahana zay nasain'ny fiangonana Ampanenjanana tonga soamatsara eto. Misy koa ireo solotena mpanjakana tonga eto koa, ao koa ireo olotsotra izany izay tonga eto, namana sy tapaka fianakaviana ny antoko politika GFFM ary ireo vahiny sy ireo olona tompo-tanàna eto izay tonga manatrika antsika eto. Ko dia arabaina manokana amin'izany ary ireo pasteurana fiangonana izay naniry tena na foiny fotoana na dia misy aza ny adidy sy andraikitra any amin'ny fiangonana misy azy ireo, dia namaly ny fanasana nataontsika fiangonana Ampanenjanana ampitiavana izy ireo. Dia ao ny pasteuran'ny fiangonana Saina, Eglise Saina zany, dia ny pasteuran'ny Irina. Mba azafady raha mba ao mba hitsangana azafady. Miaraba ray aman-dreny pasteur, tonga soa ianao misaotra amin'ny fanasana, misaotra indrindra tompoko. Tahaka izany koa ny pasteuran'ny fiangonana Pentecôtista dia ny pasteur Alphonse izany. Miaraba pasteur, tonga soa, misaotra indrindra ny amin'ny fanasana izay novalitsika. Makasitraka tompoko. Ao anatin'izany koa ny pasteur Fetra zay pasteuran'ny fiangonana Vaonioloko sy ny mpiaradia aminy koa. Miaraba pasteur, tonga soa ianareo, misaotra indrindra amin'ny famalina ny antso izany.
misy koa ireo solotenan'ny fiangonana izay tonga eto avy amin'ny fiangonana Ifitsikay Matarandolo tanànana be an'ny pasteur Mayol Atarandolo. Miaraba anareo mivady saotra indrindra tompoko amin'ny fanasana izany. Akasitraka tompoko. Dia ao koa ny fiangonana Sotery Ministry. Misy solotena koa tonga ao raha tsy diso miaraba anareo raha vavy saotra indrindra tompoko ny amin'ny famalina ny antso avy amintsika izany. Ny fiangonana FKFM koa FVKFM efa teo izy fa misy zavatra maika tsy azo ny anoarana mihitsy ny antso azo tapoka dia nametraka fialatsiny izy kanefa na izany na zany aza dia arabaitsika ihany koa izy sady efa fahavononana nefa natongavany teo fa saingy nisy zavatra maika tsy maintsy nialany dia tsy maintsy nialatsiny tamintsika izy zany mba amonjy an'izay olona maika be izay mila azy izay. Ao anatin'izany koa ny mpikambana ao anatin'ny bureau politique ny GFFM eto Fianaratsoa dia misy solotena koa tonga eo manasa anareo mba hitsangana tsika ao anatin'izany antoko politique ny GFFM eto Fianaratsoa izany. Saotra tompoko amin'ny fanasana izay novalitsika izany. Eto ihany koa ny président Fokotany ampanenjanana Ampitakely Ramatoa Madame Lucette izany. Miarabanao tonga soa matsara misaotra indrindra famalina ny antso satria dia fiangonana no mitsangana eto amin'ny Fokotany raha ary ny tsintsiny tokoa raha namaly izany fanasana izany tsika fa tsy casino no mitsangana fa dia fiangonana dia misaotra indrindra tompoko fa zava-dehibe izao fanatrehanao izao fotoana izao. Dia eto koa ny chef de cabinet ny solotenan'ny directeur ny polisy monsieur Fidelis. Saotra indrindra Andriamatotale ampitao amin'ny directeur any fa dia makasitraka izao fatongavatsika izao. Makasitraka tompoko mpitandro filaminana izany. Eto ihany koa ny secrétaire particulier ny SP ny procureur général ny cour d'appel zany monsieur Andry. Saotra indrindra monsieur Andry fa dia ampitao amin'ny PG any fa dia makasitraka hoy pasteur ny amin'izao fahatongavanao izao. Saotra indrindra tompoko. Ary eto ihany koa ny DAZT ny région Matsiatra solotenan'ny fanjakana izay tonga manarika antsika eto Andriamatoa Noarinjanahary Jean Raymond. Miaraba ray aman-dreny tonga soa ianao ko dia ampitao amin'ny lehibe ny faritra any fa dia nakasitraka amin'izao fahatongavatsika eto izao ko dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra. Misaotra indrindra tompoko. Ary ireo vahiny izay nasaitsika tonga eto ka miaraka mbola eo amin'ny toerana eo dia bangatana mba hitsangana anareo fa iaraba anareo koa izay fiangonana izay mbola tsy voatonona anarana ka mbola eo amin'ny fipetrahana izany. Bangatantsika mba hitsangana. Misaotra betsaka nareo miraha vavy tonga namaly izao fanasana izao. Ko dia fiadanan'ny tompony dia eo amintsika tsiraray avy. Tsy adino koa ny miaraba ny mpanao gazety rehetra koa izay tonga eto avy eto Fianaratsoa izay manatrika izao fiarahantsika izao. Ko dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra ary ny fiangonana rehetra izay soloany pasteur tena Etienne Lona tonga miaraka amintsika eto sy ny olona rehetra dia miaraba antsika rehetra koa pasteur Mayol. Tonga soa ianareo na avy any lavitra aza eto amin'ity faritry Fianaratsoa ity dia niazakazaka namonjy ity fitokanana ny fiangonana ty ampitao amin'ny fiangonana any tanàna any hoe mampamango hoe pasteur fa ho avy tsy ho elany izy taka ny volany kinapy sa hoe ka dia izaorantsika Andriamanitra fa dia sarotra moa ny hitety ny Madagasikara anatin'ny fotoana iray fa dia zay tratra aloha dia vonjena izany. Izay ny ela fa andehantsika hiditra amin'ny hafatra mba homenany fiangonana eto ampanenjanana sy itsika vahoaka ny Fianaratsoa ary itsika vahoaka n'Andriamanitra rehetra manerana n'izao tontolo zao. Farany dia arabaina ireo vahoaka n'Andriamanitra eran'ny Madagasikara zay mihaino zay toroteny zao na amin'ny radio ato tokantrano ato na ampiangonana fa indrindra itsika tia ampitan-dranomasina ty izay miandry fatratra ity toroteny avy etỳ Fianaratsoa ty
ny amin'izany fanokanana fiangonana aty am-panenjanana izany a ho dia arabaitsika ireo voakan'Andriamanitra any amin'ny faritra Afrika iny, any Maurice La Réunion iny, any Seychelles any, any Mayotte any, any Chine any, any Indonésie, any France any, hatrany Amerika any. Dia misy vahoaka apokalypsy voakan'Andriamanitra miandry ty toroteny ty ka fiarabatsika azy ireo a eto Fianaratsoa dia anao orakoraka mafy be tsika, orakoraka be, orakoraka be. Dia retsika ty ampitan-dranomasina ty ngamba zany fiarabana zany fa zany fiorakoraky ny fianarana zany tonga am'le fiteny hoe rotsy toy sa tsy ampody koa hoy ry zareo fianarana zay ka dia fa rotsy tokoa tsika am'izao fa dia apitaina amintsika ty ampitan-dranomasina ty fa dia vahoaka be efa mila tsisy asiana tongotra eto ampanenjanana eto fa dia akalamanjana moa ny ivavahana fa ny fiangonana nitokanana dia fa tsy homby an'ireto olona ireto dia voatery natao ampanenjanana nefa mba lehibe ihany le fiangonana nitokananao fa dia tsy homby fa dia voatery tsy maintsy natao ety ivelany fa dia rehefa avy eo moa zay tokana zany fiangonana zany zay no ela fa ny afatra zay orenesitsika ato dia ny tantaran'i Josefa zanaky Jakoba zanaka farany melohan'ny faralahy zany hoe zany ny zandriny saika faralahy zany Josefa fa mbola nisy zandriny farany tao a dia ny faralahany zareo dia i Benjamina no faralahany zareo. Oraisitsika vetivety aloha hitorana zany afatra zany a lay afatra ato anatin'ny perikopa zay nisoratana tamin'ny heritaony izy ty a dia zao vao tonga ny famelabelarana azy ato amin'ny fiangonana le Jaona toko 12 teo, Jaona toko 12 andin'ny 7:30 dia ny lohateny amin'ny toko 12 io zany a soramandro dia hoe ny amin'ny grika zay tahitany Jesosy sy ny lazany Jesosy ny amin'ny hafatesany ary ny amin'ny tsy finoan'ny olona azy. Zavatra telo ny resahany eto raha ty lohateny ty a ny grika zay te ahitany Jesosy efa re ny lazany sy ny akony zany Jesosy zany a eran'ny tanàna fa tsy ary mbola nahita endrika an'izany Jesosy zany a ny mponina grika tamin'izany dia mba te ahita hoe iza ary zany Jesosy zany dia rehefa nandalo Jesosy igny izy aia igny aia zao igny izy igny ambony rameva igny tamin'izany moa ny tobilany tamin'izany rameva ny manana tongotra efatra zany hoe tsy nitagnina soavaly Kristy dia maro ny olona te ahita azy rehefa mandalo izy satria fa eny ny lazany fa na dia teo aza zany dia nanao faminaniana Kristy fa ho faty izy dia hitsangana maty dia hiakatra any an-danitra mbola ho avy indray fa mbola nambarany keo hoe ny tsy finoan'ny olona azy ity Kristy ity zany na dia be ny olona nahalala azy be ny olona te ahita azy a dia misy olona tena tsy mino azy ihany koa zany tsy mino an'izany Kristy zany dia mazava be moa zany fa raha ny baiboly ny jerevana dia hoy Kristy hoe zay nataon'ny olona amiko izy dia ho ataon'ny olona aminareo koa raha tsy ninoan'ny olona dia mba tsy hinoan'ny olona koa ne nareo mpianatra ireo ozy izy dia io zay no andin'ny 7:30 nefa na dia efa nanao izany famantarana betsaka izany teno hatreny azy izy dia tsy mba nino azy ireo mba hatateraka ny teny nataon'ny Isaia mpaminany hoe tompoko iza nino ny teny nampitondraina anay ary iza nampisehoana ny sandrin'i Jehova iza no tsy nahaizana iza no tsy nahaizany nino satria hoy koa Isaia efa nanajamba ny masony tsy nanomafy ny fony izy mba tsy hahita ny masony na halala ny fony dia tsy bebaka izy ka tsy hasitrana azy aho. Nilaza zany Jesosy na dia famantarana be da be ary ny nataony a tamin'ny alalan'ny fahagagana karazana faminaniana maro samihafa fa ozy iza nino ny teny nampitondraina anay dia tsy mba nino azy ireo iza nampiseho ny sandrin'i Jehova iza no tsy nahaizany nino satria hoe efa nanajamba ny masony sy nanamafy ny fony izy mba tsy hahita ny masony na halala ny fony dia tsy bebaka izy ka tsy hasitrana azy a dia izay tenin'ny Jesosy zay zany efa tany aloha dia efa nisy koa zay tao amin'ny tantaran'i Josefa raha ny perikopantsika eo amin'ny testamenta taloha ao a dia ny Genesis toko 7:70 azafady dia miresaka ny amin'ny Josefa zanaky Jakoba tamin'ny tsodrano nomeny azy
Genesis toko fahatsimy efapolo andininy roa amby roapolo. Josefa ozy izy dia sampana mahavokatra. Eny sampana mahavokatra nilan'ny doarano, ny rantsany mananika mihoatra ny fefy. Dia dinganitsika re amin'ny andininy enina amby roapolo. Andininy enina amby roapolo fa le tapany farany indrindra. Dia eo atapindohan'ny ilay nalaza tamin'ny rahalany. Nitsodran'ny rainao ozy izy, dia eo tapindohan'ilay nalaza tamin'ny rahalany. Amin'ny rahalany Josefa rehetrarehetra zany, 12 rahalahy izy reo. Izy rery no nalaza indrindra tamin'ny rahalany. Satria ve sampana mahavokatra izy, dia izy no nalaza. Dia tahaka ny tantaran'ny Kristy ihany koa zany. Voalaza amin'ny Baiboly fa nisy rahalahy Kristy misy anabaviny. Fa ny rahalahy Kristy sy anabaviny reo dia tsisy nalaza. Fa i Kristy rery ihany no nalaza. Eto koa zany Josefa nanana anabavy koa i Josefa, zanaky ny Jakoba, misy 12 rahalahy. Fa ny zanaky Jakoba dia 13 mianadahy, vavy tokana. Dina ny anaran'ny vavy tokana zanaky Jakoba io amin'ny taranaki Israely zany. Fa amin'izy 13 mianadahy io zany di Josefa nanana ny lazany. Ka alao jerevantsika kelikely vetivety ny tantaran'ny Josefa ty nahatonga azy tany Egypta sy ny nahatonga azy nampalaza azy hoe inona moa zany ho an'izay mbola tsy de mahalala loatra ny tantaran'ny Josefa izany. Tahaka izao ny fandehan'izy ty raha fitipitinina. Raisitsika ao amin'ny Genesis toko fahafito amby telopolo. Genesis toko fahafito amby telopolo no nahitantsika ny tantaran'ny Josefa. Lohatenin'ny Soramano tena nakalany rahalany Josefa azy sy ny varotany azy ho andevo. Andininy voalohany sy manaraka. Ary Jakoba nonona tany amin'ny tany fivahiny ny rainy dia tany amin'ny tany Kanana. Ary izao ny tantaran'ny Jakoba. Rehefa 17 taona Josefa dia niara niandry ondry tamin'ny rahalany izy, fa mbola zaza izy. Josefa zany ozy izy dia mpiandry ondry niaraka tamin'ny rahalany fa mbola zaza. Dia jerevy koa Kristy. Fa za ozy izy Kristy no mpiandry inona? Ny mpiandry ondry. Josefa koa ity dia mpiandry ondry. Dia zay tantarany atao amin'ny Baiboly zany dia mandeha daholo. Dia andao ara-pitahantsika koa hoe ina koa moa ny asan'ny pasteur Mayol, mécanicien ve izy sa mpitondra taxi brosy sa mpamboly sa inona? Dia ny asana pasteur zany mpiandry inona koa zany? Mpiandry ondry koa zany. Kristy mpiandry ondry malaza, fa inona koa no nampalaza an'ity Josefa mpiandry ondry ity? Zao no nampalaza azy. Andininy toko fahafito amby telopolo. Manomboka tsika ny andininy fahatelo sy ny manaraka. Ary tian'ny Israely, tian'ny Jakoba zany mihoatra noho ny zanany rehetra Josefa satria zanaky ny fahaterany izy ka nanaovany akanjo lava. Ary no nihitany rahalany fa Josefa no tian'ny ray mihoatra noho izy mirahalahy avy, dia nankahala azy izy ka tsy nahazaka hanao teny tsara taminy. Ary nanofo Josefa, ty zany nofo voalohany Josefa. Ka nambarany tamin'ireo rahalany dia vao maika nankahalany azy zany. Fefa nilaza taminy hoe izy mba hino kely ange zao nofo zao hoe indro na miamboara tany an-tsaha isika ary indro niarina ny amboarako sady nijoro ary indreo nilahatra manodidina kosa ny amboaranareo ka nikoaka teo anatrehan'ny amboarako. Ary hoy ny rahalany taminy, ha, moa anjaka aminay tokoa va ianao? Na anapaka anay tokoa va ianao? Ary zany nofy sy teniny zany dia vao maika nankahalany azy. Izany nofy sy teniny zany dia vao maika nankahalala azy. Niny fasivy. Ary nanofo ndray izy, nanofo fanondroandray io dia ho hitantsika koa fa rehefa tonga any amin'ny tantaran'ny Farao amintsika dia nanofo indroa koa Farao. Ary nanofy indray izy fanondroany zany ka nilazainy tamin'ny rahalany dia hoy izy, indro nanofo indray aho. Ary indreny masoandro sy ny volana ary ny kitana 12 niekoaka teo anatrehako. Ary nambarany tamin'ny rainy tsy ireo rahalany koa zany dia niteny mafy azy ny rainy ka anao taminy hoe manao any zany nofy efa nofisinao zany e.
moavy tokoa vai anao sy ny reninao ary ny rahalanao ka ekohaka amin'ny tany eo anatrehanao dia nialina azy ny rahalany fa ny rainy kosa nitadidy zany zavatra izany nanofy i Josefa raha raisina amin'ny teny baika amin'izao fotoana zao dia hoe naminany zany naminany Josefa ka rehefa naminany Josefa dia vao maika nankalany reo rahalany tao amin'ny Israely zany vao maika nankalany mikasika an'ity hoe ny amboarany dia ny kofany ny amboarany izy mirala avy fa avy eo izy nanofy indray hoe ny masoandro sy ny volana ary ny kitana 12 dia ny ekohaka teo anatrehako dia vao maika velom-pelonana daholo zalahy reto ny rahalany ozy izy dia nialona anazy dia io dia toetra voajanahary efa nilovana avy any amin'ny rahalany Josefa tokoa zany io fialonana io zany